Tsika rehetra ny tokantrano ndray tompo lasy tomboko vavy eo amin'ity alarobia 12 ny volana aogositra ity tonga soa tao anatin'ny fahamparalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra TV Plus Madagasikara manasanao anaraka izany hiatra amin'ny farany sy miarabanao ihany koa fitiavana Doni. Miarabanao rô miary manana miaraba tomboko vavy sy tomboko lany manasantsika anaraka ny fampahalam-baovao hatramin'ny farany ity vaovao ity dia azontsika rahala mivantana ihany koa amin'ny alalan'ireo tambazotranay dia ny TV Plus info sy ny TV Plus Madagasikara ofisialy izany. Lohateny vaovao tapany voalohany avy hatrany ary aravan'ny polisy pirenena ny tambazotra mpanondrana olona amin'ny alalan'ny fampanambadiana antery amin'ny Masinoa vehivavy iray nokasaina alefa ny Chine novosakan'ny polisy misana ny fiarovana ny sistany sy ny bakabaka dia ny vato noho ny ayay momba ny famarinana olombelona. Tafatsangandrandroany ny fanadiadiana mikasika ny fandanina ny volam-panjakana nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny 2024 eny amin'ny anteny meram-pirenena anao fanadiadiana mikasika ny tetikasa ny fanadina repoblika sy ny foto-drafitrasy natao nandritra ny fitondran'ny ny filoha teo aloha Anne Rajoelina ny fanadiadiana. Vaovao avy ny Tsimbazaza hatrany nanambara kosa ny filohan'ny anteny meram-pirenena sy teny Randriana Solonaiky fa ny tena no sany joro nanohitra ny fitondrana Rajoelina teny amin'ny anteny meram-pirenena nandritra ny fitantana ny firenena raha nisy nambara nandritra ny fiaonany tamin'ireo mpanao gazety androany tsy nangala-bola mpanjakana ny tena ny ary afaka anaovana fanadihadiana ny fitantana ny anteny meram-pirenena hoatrany isy teny Randriana Solonaiky fa nambarany. Fahanomboka androany ary tsy farina alatsiny 12 septambra ho avy izao ny iray vola ny etratrano eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra nampidinana manomboka 30 isanjato hatramin'ny 70 isanjato ny tany vatak'etra amin'ity taona ity. Taorian'ny fitarainan'ny mponina noho ny fidanga ny etra nalain'ny komuna ho an'ny feptaona 2020 sy 2024. Vaovao ny trangam-piarahamonina ravan'ny polisy pirenena ny tambazotra mpanondrana olona amin'ny alalan'ny fampanambadiana antery amin'ny teratany Soa. Vehivavy iray nokasaina alefa ny Chine no vosakan'ny polisy misana ny fiarovana sy ny sistany sy anabaka ty ny vato noho ny ayay momba ny famarinana olombelona. Fantatra nandritra ny fikarohana fa nokasaina mpanambadiana teratany Soa ilay tovavy voasakana ary notambazana azo 10 tapitrisa ariary rehefa tonga ny Chine sy vita ny fanambadiana. Ny afara tamin'ny fisamborana olona 4 ahino voaroroy tamin'ity tambazotra ity ny fanadiadiana. Natolotra ny fampanoavana ny alatsinainy izy ireo ary nahiditra ponja vonjomaika raha ny fanadiadiana Gracia Andria Tsitoerina. Efa taonany maro ny siny ity endrika fanararaotana ity izay atao amin'ny alalan'ny fanambadiana vehivavy malagasy amin'ny teratany Sinoa. Ny 1 aogositra 2024 lasa teo dia vehivavy iray nokasaina alefa ny Chine no voasakan'ny polisy misana ny fiarovana ny sistany sy ny abaka teny vato noho ny ayay momba ny famarinana olombelona. Fantatra nandritra ny fikarohana fa nokasaina mpanambadiana teratany Sinoa ilay tovovavy voasakana ary notambazana azo 10 tapitrisa ariary rehefa tonga ny Chine sy vita ny fanambadiana. Tao anatin'ny fampitorana trano na ahafantarana fa misy tambazotra mikarakara ny fandefasana vehivavy any Chine ho mpanambadiana Sinoa ho nitatry ny polisy pirenena. Olona 4 no voasambotry ny polisy no ity raharaha ity ny 4 aogositra 2022 ary mbola teo ampanomanana vehivavy hafa ho alefa ny Chine izy ireo tamin'izany. Nahitana fitomboka sehoska miisa 5 antota taratasy maro ary pasiporo malagasy 10 teny ampelatan'ireo voasambotra. Fantatra fa efa nisy vehivavy maromaro nalefa tany Chine tamin'ity tambazotra ity ary tombanana ho 100 tapitrisa ariary ny vola azon'izy ireo amin'ny vehivavy iray. Fantatra ihany koa fa efa nisy niara-ny fampijaliana ny vehivavy roboka sy voafitaka tamin'ity fampanambadiana teratany Sinoa ity ho iatrany avy eo anivon'ny polisy pirenena. Natolotra ny fampanoavana ny 10 aogositra 2022 ireo olona 4 ary nahiditra ponja avokoa.
Vaovao avy ananivo ny antemera-pirenena kosa tafatsangana androany ny fanadihadiana mikasika ny fandaniana ny volam-panjakana nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2025 eny anivo ny antemera-pirenena. Anao fanadihadiana mikasika ny tetikasa ny fadidin'ny Repoblika sy ny foto-drafitrasa natao nandritra ny fitondran'ny filoha teo aloha Andrajoelina ny fanadihadiana. Adihadiana mikasika ny tsinamaro-panjakana sy ny volany Covid-19 izay efa azo avokoa saingy tsy tapopoka ny nanjavonan'ny vola ao ny filohan'ny komisiona tsy natao hitofiran'olona ny fanadihadiana atao fa ho fampafantarana ny vahoaka ny vizotry ny fandaniana ny vola panjakana Hazorabarijona mitatratsika ny andindiny zany. Tsy avela angatitsika sy avela mandeha ho azy ny fandaniam-bola panjakana tamin'ny tsirariny teto amin'ny firenena kanto nananganana ny fanadihadiana mikasika ny fandaniana vola panjakana eny amin'ny antenimera-pirenena tariny filohany nisy lomavamoaka ny Vangaindrano Mavitara Silvestre betsaka ny tetikasa teo anivo fadidinan'ny Repoblika nandritra ny fitondran'ny filoha teo aloha Andrajoelina no tsy nandeha araka ny tokony ho izy ary tsy mifanaraka amin'ny vola nampiasaina ny foto-drafitrasa natsangana. Nisy ihany koa ny fandaniana ny volan'ny Covid-19 izay nahazoana vola be avy amin'ny mpamatsy vola saingy tsy fantatra ny nandaniana ny vola. Tsy natao anenjehana olona na tompona ndraikitra ny fanadihadiana fa tsy maintsy ampahafantarina ny vahoaka ny fandaniana antranga teto amin'ny firenena ho hiatrany ny filohan'ny komisiona. Ho hitantsika ao anatin'izany voalohany ny gestion des fonds publics hoe nanahoana ny nigerena nyreny vola napetraka teo anivoan'ny présidence reny ny exécution des marchés publics ni gestion liée gestion des fonds liés à la Covid-19 ary indrindrandrindra reprojet spécifique rehetrarehetra rattaché à la présidence. Zay zavatra efatra zay moa zany tena nisy basevanay aloha pour le moment. De ao anatin'ireo projet maro reo mety gaga ngamba ny vahoaka satria maro zay accord de financement zay, maro zay trosa tadiavina tany ambadika na lainy fanjakana na ampiasaina teto Madagasikara kanefa ny to vao maika memkorosofana foana ny vahoaka eny fotony. Mazo fandrahonana avokoa ny solombavambahoaka ao anatin'ny komisiony fanadihadiana toy ny mitranga ao amin'ny mpikambana ao amin'ny fanadihadiana mikasika ny jirama saingy tsy mampiembotra azy ireo izany satria fotoana ny fanovana izao ary raha tsy mijoro ny solombavambahoaka dia toy ny mahazatra trany zava-mitranga eny anivon'ny ministera sy ny andrim-panjakana ary hogabiraraka amin'ny fandaniana ny volam-panjakana. Misy ny menasy à gauche à droite fa raha makasika anay kosa aloha matony fidiny lohany tsy matahotra ny masony ary zahay ny joro zahay député hitanareo reto mijoro amin'ny fahamarinana elany zay tsy nisy an'izany enquête parlementaire zany teto amin'ny assemblée ary ela zay hoe suite parachutage natao eto amin'ny assemblée tsisy zany séparation de pouvoir zany fa tamin'ity fanavoazana ty misy ny atao séparation de pouvoir ka zahay moa zany tsy ho atahoranay anizaniza mihitsy na iza ny oppression na iza ny oppression fa ny vahoaka malagasy mahalala ary raha tsy misy sahijoro ohatrany ataonay zao dia ny teo ihany ny teo raha tsy hijoro amin'ny fahamarinana mihitsy tsika anova dia ikorosofahana foana Madagasikara. Iasa manomboka androany ny solombavambahoaka ao anatin'ny ity komisiona ity ary anao tatitra izy ireo afaka rovolana sy tapany zany hoe mandritra ny fivoriana ara-potoana amin'ny volana oktobra izao ho hiatrany ny filohany ny solombavambahoaka Mavitara Silvestre. Fa nanambara mazava ny filohan'ny antenimera-pirenena sy tena renasonieko fa ny tenany nosaha ny joro nohatra ny fitondrany Andrajoelina teny amin'ny antenimera-pirenena nandritra ny fitantanan'ny firenena raha nambara nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety.
tsy mbola nisy ny sahy nanoatra ny fitondrana teo aloha raha tsy ny tena noho ny foloan'ny antemera-pirenena izay mampahibe maso teny amin'ny antemera-pirenena fa nisy tsy rano nandritra ny fitondrana teo aloha tsy nangala-bola mpanjakana ihany koa isy teny raha Andriana Sonaiky ary afaka anaovana fanadihadiana ny fitantanana ny antemera-pirenena hoy izy tsy tokony atao alako bika sy tiako tareny fitantanana ny firenena ary sy tsaraina amin'ny asany ny tompon'andraikitra raha ny nambarany hatrany eo amin'ny fandraisam-peo ny izo raha-paritsaona. Teny tsotra no namaliny ny filohan'ny antemera-pirenena sy teny Randriana Soloniaiko manoloana ny fanakianan'ny olona ao amin'ny tambazotra tserasera ary nilaza ny tenany fa izy sy teny Randriana Soloniaiko nandritra ny nafilohan'ny mpanoatra azy teny amin'ny antemera-pirenena no sahany joro sy ny fanatrika tamin'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy nanotra ny fitondrahana teo aloha. Raha nisy fahotana nataoko za nanotra ny fitondrana teo aloha. Asa ilaza ve tsika mpanao gazety tsy nanoatra? Hisa sa ilaza eto tsy nanoatra? Dia za sy tena Randriana Sonaiky hatramin'ny antso ny atao hoe inspecteur général de l'État hijery hoe nangala-bola ve sy teny? Inona zavatra nataoko? Inona fahotana nataoko? Au contraire, reny zavatra nataoko reny zavatra vitako teto amin'ny firenena. Asa ilaza hoe za tsy niditra amin'ny teny an-dalambe. Ary iza no asa hiteny hoe nanohitra ny Rajoely fasafasa. Isy asa hiteny vavolombelona nareo mpanao gazety hoe tsy nanao an'izany tenako. Fa aoka kosa tsy tiako bika, tsy tiako tarena, tsy atao ambony ny tombotsoany vahoaka malagasy. Ary niezaka ny tenako nanao. Raha tsy ivona ihany koa dia nilaza ny filohan'ny fanavaozana ny 4 aprily lasa teo fa tsy afaka mandrafa rafitra ny tenany ary nilaza fa ny fikoeran-drom-pirenena no hamaritra ny rafitra hitondrana ny firenena. Ny hoe hanova rafitra izy io efa hazavaiko foana le resaka hoe fanovàn-drafitra. Zahay nandray an'ity fanjakana tia nandray an'tia tsy miala avy amina dialogue politika aloha nandraisana azy na hoe miala avy amina fifidianana fa pouvoir régulateur ny fitenin'ny ACC azy namoany an'le didy nanomezany anay an'le pouvoir. Zany hoe zahay nandray an'io dia voalaza mazava ao anatin'le didy ny ACC fa tsy rava ny institution zay nisy fa mitohy miasa. Zay aloha ny hatreto. Anjara aminay zay ihany koa ny angatahan'ny Union africaine sy ny SADC any no mitondra malakilaky amin'le fifampiresana hitongavantsika amin'izay rafitra tadiavinao zay. Raha izao za tsy afaka mandrava rafitra. Zareo koa tsy afaka manala eo raha mamaky tsara ny décision iny nareo. Fa ny fifampiresana zay ho avy ny concertation nationale no ametrahantsika amin'izay tondro zotra matesaty mpanao politika io. Falafim-bavao makasika ny resaka fifidianana kosa indray efa ampelantanany Vomera maleo tena amsahana ny fifidianana teti-bola natokana ho an'ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy hoy ny ministry ny atany sy ny finjaram-pahefandra Andray Anjara amin'ny fanangonana sy ny fanomezana ireo fitaovana ara-teknika ilaina amin'izany ihany koa ny fitondram-panjakana ny 9 janoary 2024 no voatondro anaovana ny fanankatonoana vonjomaika ny lisitry ny mpifidy raha ny 15 aprily 2024 kosa no anaovana ny fanakatonana farany taritratsika izay fanadidina izay Gracia Andres Toerina sy Iva Rasata. Ny fanavaozana tanteraka ny liste électorale ny recompte total ny liste électorale dia fatatsika moa fa ny vaomera-pirenena amsahana fifidianana zany no miandraikitra an'izay zavatra izay dia efa eo am-panombohana eo am-panomanana ny tanteraka an'izany fanatanterahana an'izany refonte totale ny liste électorale zany ny fitondram-panjakana dia tena vonona tanteraka ary efa nanokana ny teti-bola rehetra anatanterahana zay refonte totale zay. Ny sanatria tsy mitody damosina amin'ny mpamatsy iraisam-pirenena ny fanjakana malagasy fa fanjakana malagasy dia maneho fahavononana fa amin'ny
amin'izany resaka hoe fanatsarana ny tontolon'ny fifidianana izany dia zay no antony hoe tonga dia nanokanina ny fitondram-panjakana ny vola rehetra ahafahana manatanteraka ny refonte na liste électorale io dia efa eo anivon'ny CENI zany teti-bola zany ahafahan'ny CENI manatanteraka ny refonte na liste électorale io akoatran'izay moa zany ny tantsoroka ara-pitaovana sy ara-teknika rehetrarehetra dia manampy tanteraka ny fitondram-panjakana zany ahafahana manatanteraka an'izay sy miroso amin'izay ataontsika hoe fanatsarana ny tontolon'ny fifidianana eto amin'ny firenena. Efa ao anatin'ny karakarana tanteraka tsika ao anatin'ny ndao-andaka izay andraisan'ireo orinasa tsy miankina eto amin'ny kianja annexe Bariano no tanterantsika izany amin'ny 5 sy ny 9 ny volana septambra 2024 tongava amin'ny soratra anarana satria efa nisokatra tamin'ny voalohan'ny volana Jona ary mifarana amin'ny 13 ny volana Aogositra ny fisoratana ao anatin'izay ndao-andaka andiany faefatra izay. Telo sy ariary ny sara-pisoratana anarana ho antsika orinasa izay maniry andray anjara ao anatin'izany lalao ndao-andaka andiany faefatra izay karakarain'ny TV Plus Madagasikara izay. Ankoatran'ny lela vola dia misy ny loka izay saza ny sara-pisoratana anarana io toy ny trophée, ny médaille maro isan-karazany, misy ihany koa ny mari-pahatsiarovana ao anatin'izany. Andaontsika andaka ety amin'ny kianja annexe Barea. Andao andaka fifananana baolina kitra foot 7 inter-entreprise. Miarabantsika rehetra tenako moa dia hery izay anisan'ny mpiasa ataon'ny orinasany Voesa. 20 taona teo io zay no isiny izay mamokatra ny vokatra fanadiovana ao an-tokantrano toy ny lovia, fanasana vilia, ny fanasana lamba, ao koa ny fanasana carreau. Raha eo amin'ny tontolon'ny kitra indray kosa zany dia eto anivon'ny orinasa dia efa mandray anjara foana na eto amin'ny commune na eo amin'ny fokontany. Fa amin'ity indray mitoraka ity kosa izay zany dia somary akatra amin'ny sehatra matianina kokoa. Izay no mampatonga na iroso amin'le foot inter-entreprise karakarain'ny TV Plus Madagasikara ity. Hitantsika amin'izao moa zany efa tena vonona tanteraka. Fa mitoetrano-tsika ato anatin'ny fampiraram-baovao mienjana ny toetrara manodidina ny fambatsiana solika eto Madagasikara. Atao reny ny fanapa-kevitry ny fanjakana momba ny fitantanana ny tahiry ao amin'ny terminal pétrolier ao Toamasina. Ny groupement pétrolier de Madagascar izay ivondronana ireo mpanafatra sy mpandinjara lehibe solika eto amintsika dia milaza fa nisy fanapa-kevitra noraisina tsy ny fifampidiniana mialoha tamin'ireo mpandrara tsy miankina araka ny GPM mety hisy fiantraikany amin'ny famatsiana ny lasantsy sy ny pétrole eny amin'ny toby fivarotana izany satria voasakana ny fampidinana entana tamin'ny sampo no karakarain'izy ireo tsy ankilany milaza ny fanjakana malagasy fa efa tonga ao Toamasina ny sambo mitondra ny gasoil ho an'ny Jirama ka manomboka ny fampidinana ny solika ao an-toerana. Sambo roa no fatoan'ny sainy rehetra tao Toamasina androany alarobia 12 Aogositra ny iray ny Sonda 1 mitondra gasoil 7.20 tapitrisa litatra ho an'ny Jirama araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika. Efa tonga eto Madagasikara ity sambo ity ary nanomboka miditra ao amin'ny seranatsambo Toamasina amin'izao. Ny tanjona dia ny ampiditra aingana solika ilain'ny Jirama amin'ny famokarana ny herinaratra. Fa eo amin'ny lafiny iray kosa misy ny sambo no karakarain'ny groupement pétrolier de Madagascar na ny GPM. Ity sambo ity dia mitondra vokatra maromaro gasoil, lasantsy ary ny solitany. Araka ny fanazavany ny GPM efa voalahatra hatrin'ela ny fahatongavany ary natao hanohizana ny rafitra famatsiana solika. Efa niasa nandritra ny 20 taona mahery. Ny olana dia ny tsy fahafahana mampidina izany entana izany ao amin'ny terminal pétrolier ao Toamasina. Tao anatin'ny fanambarana nivoaka ny 12 Aogositra dia nilaza ny GPM fa nisy fifehezana sy fakana ho an'ny fanjakana ny fahamitahiry ao amin'ny terminal araka ny didim-panjakana tamin'ny 4 Aogositra ary vokatra izany dia tsy afaka nampidina ny entany araka ny fandaharam-potoana ny sambo no karakaraina ireo mpandrara tsy miankina. Ho an'ny GPM dia tsy resaka ara-pitantanana fotsiny izany fa mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny famatsiana solika manerana ny firenena indrindra eo amin'ny tahirin'ny lasantsy sy ny solitany.
tsy mitsipaka ny andraikiny amin'ny fitohizan'ny famatsinana nefa ny GPM ary milaza fa vonona hatrany ireo mpikambana ao aminy antoka izany araka ny setratrany fahafahany saingy mametraka fepetra mazava ihany koa tsy tompona andraikitra amin'izay mety ho fahatapahana na tsy fahatomambana ny famatsinana raha toa ka vokatry ny fanapahan-kevitra ny raisy fanjakana tsy nisy fifampitiniana izany. Fahavavao Tomasina Trany nampanatsony prefet indray ny solitena ireo mponina ho Tanandava Tomasina izay esorina amin'ny tanin'izy ireo araka ny tatry ny solitena ny mponina. Tsy araka ny fanarana nandritry ny fihaonana tamin'ny 5 Jolay lasa teo nefa no nambaran'ny prefet ny solitenan'ny mponina miala amin'ny tany ireo mponina 5,000 voakasiky ny fanesorana ary anomboka amin'ny zoma ho avy izao ny fandravana ny tranon'izy ireo araka ny tatry ny mponina ny atoerana trano tsy mbola nisy nefa ny fanomezana toerana ifindran'izy ireo araka ny fifanarahana efa natao manoloana izany miantso ny ijeren'ny fanjakana fohy be an'ity raharaha ity ireo mponina araka ny fanambaran'izy ireo androany eo amin'ny fandraisam-peo ny Anitra Lalasosi ny sariny Omega Ranevzona. Efa nisy ny fionana ny tondrana vahaolana teo amin'ireo mponina manodidina ny 5,000 ao Tanandava Toamasina voalohany ny 15 Jolay lasa teo. Tapaka tamin'izany fa omena toerana hifindrany ireo mponina vao mandeha ny fandravana ny tranon'izy ireo. Nasaina nanatitra antota taratasy ahafahana mikarakara azy ireo ny mponina voakasika taorian'izay. Efa tapabolana izao no mipetraka io antota taratasy io saingy tsy nisy tohiny. Nampanatsy ny prefet indray nefa ny solitenan'izy ireo maly arivo saingy ny mifanohitra amin'ny fifanarahana sy fifampiresahana natao no nambarany araka ny tatry ny solitenan'ny mponina androany. Maly ariva tamin'ny 4 ariva dia nampiantso anay solitenan'ny fokotany vahoaka ny prefet nanao filazana taminay fa tsy maintsy horavana amin'ny zoma zao ity tanàna tavela eto ity. Nangataka nefa zahay ny teny izay efa nifanarahana ny hoe atoroy anay ary le toerana ifindranay ahafahanay mifindra dia nivaliny ny tompoko dia tsy mbola miandry. Tsy mbola hita zany ny toerana ifindranay nefa horavana zay. Aminay dia fivadiam-pitokisana zany zavatra zany satria zahay efa tsy mamaly nefa dia mbola izany ihany ny atao anay. Malahelo zay vahoaka noho izany satria ho aiza tompoko izahay entanay efa tokotany nefa ankehitriny mbola horavana koa ilay sase efa misy entanay mbola hopotehina ihany koa. Manoloana izao tranga izao miantso amin'ny ijeren'ny fanjakana fohy be andreo vahoaka maheriny 5,000 voakasiky ny fanesorana amin'ny tany sy tranony ny solitenan'izy ireo androany. Zagositsika naraka ireo resabe mparitaka tao anatiny tamazora serasera Facebook. Ny PJPRRM mampafantatra 12 Aogositra Tomasina efa tonga eto Madagasikara ny sambo Sunda 1 tondra gazoaly mifatra 17 tapitrisa litatra manomboka miditra amin'ny seranatsambo ny Tomasina io sambo io amin'izao oro zao. Apatsahivina moa fa amatsiana ny jirama mandritra ny enim-bolana ireo gazoaly 17 tapitrisa litatra ireo. Ny PJAC2 madama mampafantatra toe-tsain'ny gasy Tomasina bazary kely azo omena anorenana sy anamboarana tsena ho an'ireo olona trabono maitsena bazary kely iadivan'ireo olona sasany ny azo tsy misy alahelo akory amin'ireo trabono. Mampalahelo fa misy ireo olona tsy simba tsena mifanditra sy miady amin'ireo olona tena sahirana sy mila fanampiana. Ny PJ 24 heures madama mampafantatra fanovanan'ny karatany ho titra. Tanteraka omaly ny fampitana fomba fiasa, manuel de procédure vaovao mikasika ny fanovana karatany, certificat foncier, ho lasa titre foncier. Izany dia natao ho an'ny lehibe ny farim-piadidin'ny fananatany sy ny fandrefesatany manodidina n'Antananarivo renivohitra. Misy mantsy ny dingana raina na procédure vaovao, izay lampifanarahana amin'ny lalàna 2022-013 mikasika ny tanin'ny olon-tsotra tsy vita titra na PPNT sy ny didim-panjakana mifanaraka amin'izany. Tanjona lehibe ny ampitoviana ny fomba fiasa sy ny dingana rain'ireo tompona andraikitra voakasika amin'ny fanovanan'ny karatany ho lasa titra. Ny pejy vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra miaramila iray no hita faty voatifitra tao amin'ny toby miaramila bataillon infanterie Iosy
malymaraina tokony tamin'ny 3 ora sasany. Avy namitairaka tamin'ny hetsika Riri 2026 ilay miaramila ary tao io ny tobin'ny andiatafika nisy azy raha ny andro ny fivodiana ho aty Antananarivo. Taorin'ny fizahan'ireo miaramila sy ny fitaovam-piadian'izy ireo dia miaramila telo no nahitana marika miampy ahata amin'ny basiny. Nytoy ny famotorana momba ny zava-nitranga. Ny pejy vaovao farany fil d'info mampafantatra lano filohan'ny filankevi-pitantanan'ny Omda i Rakotonavory Jimmy Hilarion, fantatra amin'ny anarana mampanakanto azy hoe le Jimmy 415. Izy no mandimby an'ny Razafy Arson Francis na Francis Turbo, manana mari-pahaizana doktora en ethnomusicologie ile Jimmy 415. Telo taona ny fepito-ampiasany, mandritra ny fivoriana voalohan'ny filankevi-pitantanana no nandaninan'ny konty ara-pitantanana sy ara-bolan'ny Omda. Ny pejy 24 heures madame mampafantatra andro tsesana nefa ndray sakarama ny sabotsy 5 aogositra 2024. Amin'ny 1 novambra sy 5 desambra ihany koa tsesana nefa ndray sakarama. Ny pejy top radio mampafantatra CUA mpivarotra amoron-dalana tapitra anio valam-be 70 ora amen'ireo mpivarotra amoron-dalana mba hiditra anaty tsena. Manomboko izao esorina avy hatrany netan'izay mbola mibahana ny lalam-pifamovozana ka entin'ny kamion'ny commune. Anisan'izany ny eny Anosibe, Anosy, Mahamasina sy ireo toerana hafa. Fa nanomboka androany ary tsy farana ratsy ny 12 septembre 2024 ny ray volany eratrandro eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Nampidinina manomboka amin'ny 30 isanjato hatramin'ny 70 isanjato ny tany vataketra tamin'ny ity taona ity taorian'ny fitarainan'ny mponina noho ny fidangan'ny etra nalain'ny commune ho an'ny fepitaona 2024 sy 2025 nidina ho 4,700 ariary. Io vataketra io ratoka 4,700 sy 700 ariary. Izany teo aloha eny amin'ny bureau-ny boriboritany eto an-drenivohitra no anefana io etra IFPB io ary efa misy ny mpiasa eo anivon'ny commune no midina isan-tokantrano miaraka amin'ny taratasy famantarana azy ireo. Mitsinjara ny taratasy mamaritra ny etra. Ianitra Kalaraso sy Omekarana Vitsonina. Nandidina ny 5,10 isanjato ny tapazotoan'ny mponina nandoa etra-trano ho an'ny fepitaona fandoava-ketra 2024 sy 2025. Mila tsaraina io fahazotoana manefa etra io ahafahana manatanteraka ireo tetikasa pampandrosoana eo anivon'ny commune raha nambarany mpitantana. Miankina amin'ny vola entiny fandoavana etra-trano avokoa ny fanatanterahana ny tetikasa toy ny fanadiovana ny tanàna sy ny fananganana foto-drafitrasa iombonana. Nanomboka androany ary aharitra iray volana ny hetsika ho an'ny etra-trano eto an-drenivohitra. Mbola ny etra ho an'ny taona 2024 sy 2025 no efainy ny mponina amin'ity taona ity. Na enatra any amin'ny 70 isanjato ny tahany vataketra alaina taorian'ny fitaraina ny mponina Antananarivo, taorian'ny fidangana ny vataketra tamin'ny fepitaona 2024 sy 2025. Misy fanitsina ny etra aloha araka ny fitarainana maromaro izay azo nandritra ny etra 2021 sy 2022 ka novana ny valeur locative. Nampidinina izany tamin'ity campagne 2023-2024 ity. Raha ohatra ka tamin'ny 2021-22 iny somary ambonimbony no nikajiana valeur locative, izany hoe 2444 ariary teo ny farany ambany. Amin'ity kosa dia nampidinina izany ho 944 ariary monja. Arakaraka ny velaran'ny trano sy ny ampiasana azy no anisany amaritana io vataketra aloha io. Calculena amin'iny valeur hoe valeur locative iny izy dia miankina amin'ny angezan'ilay toerana. Raha ohatra indray miofa ilay izy dia jerentsika indray ilay hofa-trano hoe iza ngeza ilay valeur eritreretina an'ilay toerana ve sa ilay valeur an'ilay hofa-trano dia amin'iny indray ny kajiana anazy. Izany hoe raha ohatra ka misy trano anankiray zao maka ohatra concret mitovy ihany 120 mètres
carré eto Analakely 20 mètres carré mety any Ambohimanarina tsy mitovy ny etrany trano anankiroa zay satria valeur an'le toerana eto Analakely mety miofa lafolafo kokoa noho ny miofany eritreretina any Ambohimanarina dia raha tompony koa mampiasa azy dia arakarak'izay le izy hoe raha tompony mampiasa azy dia hafa le fikajiana. Tsy ho afaka hisitraka ny asa tanterahany kaomina intsony ireo tsy mandohetra afaka fotoana fohy raha mifanambarany kaomina Antananarivo renivohitra hatrany. Vaovavana amin'ny distrikany Sambava kosa nampanantena ny Andriantanana ny fanamboarana ny tetezana simba ao amin'ny Fokontany Ampataka commune Faralana ao anatin'ny distrikany Sambava ny lehiben'ny faritra Sava Razanatsoa David Hamany olana izay mahazo ny vahoaka mampiasa izany. Efa ela namtarana amponina izay mampiasa ity tetezana ity noho ny faratsiny anisany mampifandray ny commune ambanivohitra Morafeno Marojala ary Faralana izay ato amin'ny distrikany Sambava izy ity ka tena matsiaro sahirana ireo vahoaka amin'ny fivezivezena nisy ohatran'ny lehiben'ny faritra Zava nisy olom-bavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny faritra Zava Andriamatoa Tokely Justin mpanao-gazetinay ao Sambava no mitaritra antsika ny andindinina izay. Commune Faralana distrikany Sambava noho ny faratsiny. Anisany mampifandray ny commune ambanivohitry Morafeno sy Marojala ary Faralana izay ato amin'ny distrikany Sambava izy ity ka tena mahatsiaro sahirana ny vahoakany amin'ny fivezivezeny. Raha naheno izany fitarainana izany ny lehiben'ny faritra Sava Andriamatoa Razanantsoa Brasiliv David sy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Sambava Andriamatoa Tokely Justin dia nidina teny fotony nijery ny tena zava-misy. Nampanantena moa ny lehiben'ny faritra Sava fa horaisiny an-tanana ny fanamboarana ity tetezana simba ato amin'ny Fokontany Ampatakana ity mba hamahana ny olana izay mahazo ny vahoaka mampiasa izany. Araka ny politika ny fanjakana amin'izao fotoana izao tarihin'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny kolonely Mikael sy ny gouvernement tarihin'ny premier ministre ny politika fanakakezana ny vahoaka entina amahana ny olona ka tonga tia ampatakana ny tegnanay ijery fotony ary zay ny antosianay aty ka eto zay ny tegnanay misolon-tegna ny faritra ho anomboka zay ny fagnamboarana ty pont eto Ampatakana aty miaraka amin'ny teknisiana. Tamin'izany ihany koa no nitondrany solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Sambava Andriamatoa Tokely Justin fisaorana mialoha ny lehiben'ny faritra Sava satria tena zava-dehibe tokoa ho an'ny fiainam-bahoaka ny fahavitana izao tetezana izao. Zao ny antony isaoranao rehefa nandeha tao amin'ny bironao zahay zao merany Morafeno merany Faralana merany Marojala nandeha nangataka taminao misy le chef de région sahirana ny vahoaka amin'ny commune telo amin'ny faritra Koa igny amin'ny pont ity dia tsy salasala anao tonga dia teny hoe andriandraikitra zao izanao ary etsiky ny faritry amin'ny fagnamboarana io pont izay manahirana atsika aty amin'ny sisin-dranon'ny Koa aty. Bravo ndraiky ho an'ny chef de région. Iampitany mananjary kosa indray isika nanao tatitra mikasika ny volavolan-dalàna lany teo anivon'ny antemera-pirenena atao amin'ny Fokontany Ambodiara sy Safotaina ao anatin'ny commune ambanivohitra Antsenavolo ny solombavam-bahoaka Mamiaza Charlot zoana ny vahoaka ny mahafantatra ireo volavolan-dalàna lany eo anivon'ny antemera-pirenena indrindra ireo fanapa-kevitra mety isy fiantraikany amin'ny fiainan'ny olom-pirenena ho ny fanazavana. TV Plus mananjary. Zoanana ny vahoaka ny mahafantatra ireo volavolan-dalàna lany ao amin'ny antenimieram-pirenena indrindra ireo fanapahan-kevitra mety isy fiantraikany amin'ny fiainan'olom-pirenena. Izany no antony fidinana ifotony izay tanterahany sy olom-bavam-bahoaka ny mananjary no sady kestiora fahatelo ny antenimieram-pirenena Mamiaza Charlot ka anisan'ny toerana nanaovana ny taritra ny Fokontany Ambodiara sy Safotaina amin'ny commune ambanivohitra Antsenavolo. Tamin'ity fihaonana ity no nampahafantarana ny vahoaka ireo asa natao sy ireo volavolan-dalàna no dinina sy nolanina nandritra ny fivorian'ny antenimieram-pirenena. Fotoana zao fanaovana taritra satria vita ny fivoriana ara-potoana teo ao dia misy ny lalàna lany efa nitolonganay nanomboka tamin'ny
androny honorable personam zao Jean ny fampandaniana ny lalàna nitoka gasy zany ka azo tanterina, azo amboarina, azo tanehina, azo amidy. Ny faharoa, lalàna mikasika ny tanim-bazaha na ny tanina kolona terrain nationalisé. Efa sisy tanina kolon koa aty. Efa lany tamin'ny lalàna natolotry ny filohanay. Sy teny Randriana Soloneko ny lalàna magnerigna amin'ny fanjakana malagasy, ny tanin'ny vazaha rehetra, ny tany misoratra amin'ny kolon rehetra. Na lay atao hoe terrain nationalisé. Dia laninay koa ny lalàna hoe ny lalàna rehetra eto Madagasikara koa dia mba ataovy teny gasy, iny ankety ataovy teny gasy, ny PV ataovy teny gasy, fa ny lalàna rehetra, ny didim-pisarana rehetra manomboka zao dia ho atao teny gasy satria laninay soamasara zany lalàna zany ka dia isorana tanteraka ny fitondram-panjakana zay ataoko hoe sy nandà fa nagneky ny ampadaniana amin'izay lalàna zany. Zava-dehibe ny fampitana mivantana amin'ny vahoaka ny vaovao sy fanapahakevitra raisina eny amin'ny anteny miaram-pirenena hiatrany izy mba namafisina ihany koa ny fifandraisana eo amin'ny olom-boafidy sy ny vahoaka ary afana mihaino ireo etaetan'ny mponina eny ifotony mandritra ity herinandro ity moa ny tatitra sy ny fidinana ifotony ataony solom-bavambahoaka amin'izao raha ho an'ny komina Antsianavolo manokana. Fa efa manomboka ny concours d'entrée fidirana taona voalohany ao amin'ny ISCAM nisan'ny filière ao anatin'izany marketing, communication, commerce international, eo ihany koa management et développement d'entreprise, ressources humaines, comptabilité et finance. Ao amin'ny ISCAM tsy diplôma fotsiny no manana fa ny hoavinao ho mpitantana na ho mpandrara ny daty kosa dia 20 sy ny 20 aogositra 4 sy 2020 en ligne. Ny fisoratana anarana sy ny concours d'entrée dia atao en ligne avokoa, tsy mila manantona eny antoerana. Misoratra anarana ao amin'ny iscam.mg ireo izay liana rehetra. Aza manao tatitra amin'ny solelaka ianareo fa mba zay zava misy marina besana mbola misy tompona ndraiky fanjakana hafa ihany koa eny an'izany izy hoe fihinary zany no mahagaga atsika raha ohatra izahay ataony volokafiny mampanolotsaina manoana zavatra tsy mety fa miezaka kosa milaza efa misy zavatra tsy mety zay zany izy ary ataoko na ianareo paroga fandarana manokana anasana n'Andriamatoa Eliara Bevahiny Flou national ny Kafim sady floan'ny Otrikafo warahanao eto amin'ny TV Plus Madagascar ny Zoma 14 Aogositra 2024 aoriany ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy. Eliara Bevahiny no vahiny ao anatin'ny fandarana manokana ny Zoma ho avy izy ao reny ny fampahalalam-baovao izy moa izay Floan'ny Kafim. Tournoi interclub féminin iatsonanareo andriambavilanitra rehetra tia mandaka anisaka ny Mahamasinatsika stade annexe Paria Mahamasina amin'ny fasiva amby 23 Aogositra amin'ny fotoanantsika izay mbola tsy voantso ekipa pirenena malagasy zany hoe tsy tao anatin'ny Paria antsonay avokoa ianareo ndosika iazakazaka iara iazakazaka sika iara andakitsika iara ibata fandresentsika ato anatin'ity samba andao andaka karakara ny TV Plus Madagascar ho an'ny sokajy vehivavy ity. Ny sara ny fisoratana anarana dia roetsy ariary monjy ny loka miandranareo nefa ao anatin'izay roetsy ariary zay dia eo ny lelavola akoatran'ny lelavola dia misy ihany koa ny trophée sy ny médaille mari-pahatsiarovana loka goavana no atolotry TV Plus Madagascar ho antsika sokajy vehivavy rehetra ndao sika andaka ary.
Tantarany efisy iray karazana nataony tao voalohany resaka hoe fanatanjahantena ho an'ireny mpianakaviana fotsiny. Dia hoe fotony atao football zany. Koa zareo hoe histonao re zokso dia mba te afaka mba manday anjaritsika. Dia tsy manina fa za mba karazana fanazarana anareo ihany. Ireo tsy hoe ekipa tanaty clip ireo fa reny mpianakaviana mihitsy ny tanana mbo ihany no baolina mitaiza vatana zany. Za zao reny mpianakaviana dia sady miasa ny alatsinainy miasa dia ny atalata après-midi mikitrana. Dia larobia indray miasa dia alaka misotro indray mikitrana dia alaka zoma indray miasa. Dia tsisy olana be ao anatin'ny tokantrano zany le izy satria le vady manohana tily le izy dia manohana ny izy dia tsisy fikorontanana anatin'ny tokantrano na hoe adino ny tokantrano fa mirindra tsara. Tonga ny anjara amin'ilay zany mahalinana le mivoaka. Tanao mba mivoaka kely fatra karazana mba hoe fankarivotra kely ho anjareo le momba hoe famezana tontolo vaovao anjareo mihitsy ny eritreretana hita hoe dia zara raha nisy an'io dia zareo ny ray tamin'izareo ny proposena hoe. Amin'ny vaovany toe-karena tonga eto Madagasikara ny ministry ny asa sy ny fifandraisana ara-indostria ao Maurice ao anatin'ny Maurice Mada Business Connect tanjona lehibe ny anamafy ny fiara-miasa amin'ny Maurice Madagasikara eo amin'ny setry ny asa anokatra fahafahana vaovao ho an'ny mpiasa malagasy ary ampiroborobo ny fifanankalozana traikefa sy fahaiza manao Adzia Andriatsalama. Iverana fa zava-dehibe ny fifandraisana na ara-ekonomika na ara-diplomatika na araka ataontsika resaka commercial ihany koa eo amin'ny Madagasikara sy ny Maurice. Ary izay no antony nanasana manokana ny gouvernement mauricienne miaraka amin'ny ministre ny travail moa zany izay fantatritsika fa tonga manatrika ny hetsika iray ity. Zava-dehibe satria raha ataontsika hoe nosy mifanakaiky sika mifandray matetika amin'ny sehatra maro samihafa dia verana fa fotoana zao ampiakarana kokoa ny lenta amin'ny resaka hoe resaka ara commercial resaka ohatra resaka travailleur resaka arakasa sy ny sisa arak'izay efa voalazantsika teo izay dia ny tanjona dia hiaro ihany koa ireo mpiasa malagasy araka voalaza teo satria mba fitarainana maro dia maro sika makasika ny ataontsika ireo mpiasa malagasy ny tanjona ihany koa dia ny amatsy ny Maurice ataontsika mpandroso ny tontolon'ny ekonomia eto Madagasikara satria hatramin'izay dia voaresaka foana hoe Madagasikara le ataontsika hoe mialatsiny ny fitembaiko hoe grenier de l'océan Indien dia nefany amin'izao fotoana izao tsy mipetraka tsony izay tontolo izay dia nitanjona hoe maninona raha toka mba ezahantsika aferana indray hoe amatsy ny océan Indien Indian Ocean isika eto Madagasikara ara-pivelatra ny tontolony ekonomika na misehatra ny maolona na misehatra ny arakasa sy ny sehatra rehetra. Maro ny ataontsika hoe vokatra raha ny avy eto Madagasikara ka tsy miresaka tsika afa-tsy ny legioma ohatra hoe na resaka voankazo sy ny sisa rehetra ao ihany koa na resaka voamaina sy ny sisa fa izay mihitsy ny tanjona na metrahana ny chambre de commerce Maurice Madagasikara mba ahafahantsika hoe mampivelatra misimisy kokoa an'izay tontolo rehetra izay izay sehatra ara-toe-karena rehetra izay ahafahantsika hoe samy mahazo tombony na ny firenena rotonta na ny zava-mauricienne na isika eto Madagasikara. Manasantsika anaraka ny vaovao tapatapany kosa izao. Ezahana ampidirina eto amin'ny fitsarana mba rahatonga voalohany Marinarivo ny fomba fiasa manaraka ny tontolo informatika sy ny teknôlôjia vaovao mba hifandraisana amin'ireo fitsarana manerana ny Madagasikara sy anafainganana ny asa. Hoy ny filoha vaovao eto amin'ny fitsarana mba rahatonga voalohany Marinarivo Ramiandrosoa Ainanirina. Ny taniny ihany koa ny tompon'andraikitra sy ny vahoaka rehetra aty amin'ny faritra mba hanao izay hampanjakana ny lalàna isiny ny tena fanavozana eo amin'ny asa mpitsarana. Isan'ny fiovana izay hotanterahana tsy ho ela araka ny vinara-petraka ministera ny fitsarana ny fampidirana ny fitsarana mba rahatonga voalohany eto Marinarivo ho amin'ny tontolon'ny informatika indrindra ny fampitaovana sy ny fametrahana ny rindram-baiko logia civil sy logia pénal. Totosaina roany alarobia 24 Aogositra teto amin'ny lapan'ny fitsarana mba rahatonga voalohany Marinarivo ny lanona-pitsarana manetriketrika nametrahana ny filoha vaovao Ramiandrosoa Ainanirina, ny solo ny filoha teo aloha Raoeltina José Olivier.
manoloana ny fanatanterana ny tetikasa port sec 3 dia tantaratra ny ezaka sy ny fahavonona ny mpitantana ny orinasa spata ary ny fitondram-panjakana amin'ny fikatsahana vahaolana mahatra sy ny fitandrona ny fitoniana ara-tsosialy amin'ny alalan'ny fanomezana tany mirefy 520 metatra atoradroa ho an'ireo fianakaviana voakasiky ny tetikasa. Izany dia maneho ny finiavana anajan'ny tombontsonim-ponina sady hanamora ny fanatanterana ity tetikasa stratejika ity izay antenaina hitondra fandrosoana ara-toe-karena sy ara-tsosialy ho an'ny faritra sy ny firenena. Misy amin'ireo voakasiky ny tetikasa kosa nefa amin'izao fotoana izao ny tsy mbola mahazo ny tany amin'ny rana azy ireo izay efa nampanantenaina azy ireo. Nisy ny nampanantenana azy ireo saingy tsy mbola hita izany hatramin'izao. Efa malakaiky nefa ny fe-potoana andanina ny hatranon'izy ireo ka mitaraina ireo mponina ireo. Ia nampivory anay vahoaka ry zareo solitena dia nisy fifanarahana tamin'izany hoe aomena ny toerana izay ifindranay vahoaka zay vao mandeha ny fandravana ary nasaina zahay vahoaka nanatitra dossier ny herinandro manaraka ny zavatra iny ary efa 2 herinandro zay nametranay ny dossiernay nefa ny zava-misy amin'izao nampiantso ny solitenanay vahoaka ny préfet omaly tamin'ny efatrora omaly 12 juillet tamin'ny 4 ariva nampiantso ny solitena vahoaka préfet dia fanohitra ny fifanarahana tamin'ny datiny 20 juillet io ny zavatra nambarany préfet taminay solitena vahoaka omaly 12 tamin'ny 5 ora ka vaovao ara-panatanjahantena kosa indray mpiasam-panjakana misa 507 sy real no indray anjara amin'ny lalao nasionaly any Manakara ny 17 hatramin'ny 20 aogositra ho avy izao. Tonga daholo androany ireo ministera sy androm-panjakana rehetra andray anjara amin'ity fifanana nasionaly ity nandray ny toromarika farany avy amin'ny birao foibe ny AZF manoana tanteraka ny fifanana nasionaly ihany koa raha aman-dreny eto amin'ny firenena tantanarany Madagasikara ka efa misy ny fepetra miandry ireo tratra manakorotana hoy ny filoha nasionaly ny AZF. Mikarandray mbola laza sy arfidy rakoto manalina mitatrantsika ny andindiny izany. Mpiasam-panjakana 504 sy real no andray anjara amin'ny lalao nasionaly any Manakara ny 17 hatramin'ny 20 aogositra 2023 izao raha nambaran'ny filoha nasionaly ny AZF. Androany no niatrika ny fivoriana nandray ny toromarika farany ireo mpandray anjara rehetra. Tonga daholo nandray izany toromarika farany izany ny ministera sy ny androm-panjakana rehetra. Midika izany fiavonana tanteraka ny mpiasam-panjakana hiatrika ny fifaninanana nasionaly atao any Manakara ny 17 ka hatramin'ny 20 aogositra ho avy izao hoy ny filoha nasionaly ny AZF. Manoana tanteraka ity fifaninanana nasionaly ity ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena. Tany Madagasikara efa misy ny fepetra miandry ireo tratra manakorotana hoy ny filoha nasionaly ny AZF. Ny andany zay tsy haiko izy le andaniny fa hitatsika tsara fa tonga eto daholo ministera rehetrarehetra tonga eto ny institution rehetrarehetra ny mpandray anjara efa milalana anjarany tompon'andraikitra angamba mandray an'izay fa fantatranay 14500 mpiasam-panjakana na inscrit monjy Manakara mizotra pilamina zany tany misy lalàna sy fanjakana eto ary sao nareo ray aman-dreny mitondra ny tany sy firenena mandamina sy mandrindra mihetsika izay ataon'ny mpiasam-panjakana miaraka amin'ny AZF foibe sy ny any amin'ny faritra isaorana koa ny any amin'ny faritra Manakara fa vonona indray mpiasam-panjakana. Efa maro ireo mpiasam-panjakana miaingana amin'ny toerana misy azy ireo hiatrika ity fifaninanana nasionaly ho atao any Manakara ny 17 hatramin'ny 20 aogositra ho avy izao ity. Tontolo ny zavakanto kosa amin'ny sabotsy 20 aogositra amin'ny 3 ora tolakandro ny fotoana eny amin'ny lapan-kolontsaina sy ny fanjahantena mahamasina miaraka amin'ny tarika rosy ao anatin'ny tapolaka glady timeless ireo hira nafatarana ny tarika rosy tsy le filaza hatramin'izao no anafana ity hetsika ity ny kolo concept event sy ny rosy somampirodiny manolotra izao seo izao. Mikarandray mbola laza sy arfidy rakoto manalina hatrany tatratsika ny andindiny izay. Zani mazaba dia mudahunda kalaba direto mutuna farina fia petraka zany le rosy kely iny amizay asongadina ngeza be amina jiro faran'izay ngeza matériel faran'izay ngeza ny fahaiza-manao faran'izay ngeza satria ny anjiro na ninona zany réglé tsara miara-mianjera zay zany mifangatahan'ny mpijery no glady azy koa dia hoe le irana rosy rehetra ataovy glady
mba tsisy invité zany amin'ity fa rosy rano fotsiny satria na ny rano rosy fotsiny ny atao tsy vita tsy vita satria 400 ny œuvre nosoratako déposé amin'ny SACEM sy OMDA dia fahatsiarovana ny rahantsika tamin'ny 83 manam-patonga an'izao alaina isaky ny vanim-potoana sy isaky ny titre spectacle ataonay nisy ny balaka posy nisy ny vela hoavy zay hoavy nisy ny any malala nisy ny karakory toro nisy ny farany teo papampa betoro ny balaka posy moa zany mazava ho azy reo zany no angalatsika tsirairay dia atambatra ngeza be zay zany makalady azy ny firafitry ny fampisehoana dia isy première partie acoustique zany hoe tsy ohatra ny verina amin'le rosy tamin'ny 83 dia mbola veriko amin'le tamin'izany ohatra tika bosy ty tsy nisy micro fa totoaka mitsangana mipetraka miakatra ambony seza manio zao efa mba misy daholo izy rehetrarehetra dia efa tonga lafatra zany le tapolaka glato avy ao fa isy partie voalohany acoustique dia partie faharoa miara manao fety ary mahaglady azy dia interactif le fampisehoana azavaiko le izy hoe isy mpanetana zany dia ny olona rehetra no ataonay mpandi fa tsisy mpandi ao tsisy an'le tsisy danseuse ao hoe isaky ny ira dia misy olona miditra no zany fa ny salle ray manontolo no ezahanay hiaraka anao chorégraphie aminay efa mbe ambony tanana mba tonga dia tout le monde dia misy mpanetana zay chorégraphe na danseur dia tsika rehetra no entanina rehefa ambony tanana ambany mosta deuxième partie mitsangana daholo eto ambany mandia eny ambony no matoa izy mifidy ny toerana eny ambony eny le mitehaka sy mitsikitsiky sy mikopakopaka no ataony eny ambony manao vagy ny eto ambany mandia zay zany ny fikasana fa fikasana ampoly fa ny fanapa-kevitra anareo mpijery fa raha ny alavany zany dia zay continue vidiny ny mana tsara amin'ny odina fa zay vizaka no miala aloha au palais des sports. andao andaka fifananana baolina kitra fota 7 inter-entreprise miarabantsika rehetra tenako moa dia hery zay anisan'ny mpiasa ataon'ny orinasany voisa 7 taona teo io zay no isiny izay mamokatra ny vokatra fanadiovana ho an-tokantrano toy ny lovia fanasana vilia ny fanasana lamba ao koa ny fanasana carreau. Raha eo amin'ny tontolon'ny kitra indray kosa zany dia eto anivon'ny orinasa dia efa mandray anjara foana na eto amin'ny commune na eo amin'ny fokotany fa amin'ity indray mitoraka ity kosa zay zany dia somary akatra amin'ny sehatra matianina kokoa zay no ampatonga na iroso amin'le foty inter-entreprise karakarain'ny TV+ Madagasikara ity. Hitantsika amin'izao moa zany efa tena vonona tanteraka tokoa ny ekipa ny voisa na dia mbola amin'ny 5-6 septembre ho avy zao ary ny lalao dia efa vonona tanteraka izay ho anareo zay mbola tsy nanoratra anarana tongava fa miandry anareo koa zay ary vonona ifanandrana aminareo tsara. Kiatsatsiady vonona sa tsy vonona ny voisa andao andaka fifananana baolina kitra fota 7 inter-entreprise. Efa ao anatin'ny karakarana tanteraka tsika ao anatin'ny ndao andaka izay andraisan'ireo orinasa tsy miankina eto amin'ny kianjana Exbariano no tanterahantsika izany amin'ny 5 sy ny 9 ny volana septambra afa ireo sombony faneho-kevitra mpisera tao anatin'ny fandarana demokrasia mivandrana maraina teo kosa indray no araintsika izao. Demokrasia mivantana fandarana mivantana Radio Plus 100.2 FM
isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Oui, monsieur Ernest avy ny Tanjombato. Ny kolokolo no tena manimba ny firenena ary io no tokony jerena sy hitadiavana vahaolana. Ty kolokolo virisy mahery vaika mamiada ny firenena ity no andeha fongorona aloha ahitsy lalam-pandrenana. Aiza hoe io lalana ity mba ho ianao. Raha nisy tokony raiky mpanjakana ambovy atambola fotsaraina dia tsy mbahamanjakana viany ny député ny ohatra andreo kolokolo maro sy ny tambokany fa tonga dia finday ny bianko sy ny farana ny raha. Démocratie mivantana. Oui, monsieur Dimby avy any Ambohimanambola. Ny fahavalo-pirenena dia olona mpangorokarena, tokony mba hifampianatra raha te handroso eto Madagasikara. Amiko zany ny fahavalo-pirenena zany dia olona mpangorokarena, olona mpangalatra, olona tsy manaraka ny hafa. Zany natao hoe fahavalo-pirenena. Fa tsy ny olona manidy amin'ny fahamarinana. Isika zany tsy afaka ny fampitaiza sy fanitsy fifananatra foana eto amin'ity firenena ity. Fa rehefa misy olona mba niteny enjakenjana kely na manohy hevitra amin'ny fahamarinana dia tsy zakan'ilay servoantsika foana le izy. Dia hoy za hoe ahoana moa zany tokony ny isian'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Mahatonga ny olona anankiray mila mpanolotsaina. Misy antony izay satria tsy ary takatry ny sain'ny olona anankiray daholo ny zavatra atao eto Madagasikara. Any mahatonga ny olona mila mpanolotsaina. Démocratie mivantana. Maro ny entaentam-bahoaka sy ny lahara-pahamehana eto amin'ny firenena. Hoy monsieur Sky avy eny Ampanitokana. Ny tolona atao teto anie dia ady amin'ny kolokolo avolenta, ady amin'ny fanodikodiana mbola mpanjakana, ady amin'ny tsy maty manota, ady amin'ny tsy fandriampahalemana, mila jiso rano fisotro madio. Izany no entaentam-bahoaka sy ny lahara-pahamehana manompo vahoaka fa tsy tsetsitra volam-bahoaka na manambaka na mamitaka vahoaka. Démocratie mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Anaraka ny voambolana kosa indray arisika izao. Ity indray ny voambolana ezana fatarina so ampiasaina amin'ity androany ity, valalabe mandry. Nefitry ny voambolana hoe valalabe mandry dia teny eto milaza ny akapobe-bahoaka na ny akamaroany vahoaka, tovhevitra aminy koa ny hoe sarambambe-bahoaka. Amin'ny teny frantsay ny azo antoka anazy dia hoe le public. Voambolana izay azo ampiasaina tsara ohatra rehefa amin'ny teny malagasy atao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Ilaina trano ny fampatsiahivana amin'ny valalabe mandry mba hitandro ny fahadiovana sy ikolokolon'ny toeram-ponenana, na koa hoe hitanina mihitsy ny valalabe mandry mba hijery ny anarany anaty lisam-pifidianana mialohan'ny rosoana amin'ny fifidianana izay ho tanterahana eto amin'ny firenena. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra atao anatin'ity fehezanteny ity rehefa amin'ny teny malagasy, ny valalabe mandry ny tompo-tsafidy amin'izay olona tiany hitondra ny tany sy ny firenena. Rehefa fantatsika raha ny hevitry ny voambolana hoe valalabe mandry izay midika hoe akapobe-bahoaka na ny akamaroan'ny vahoaka, tovhevitra amin'ny hoe sarambambe-bahoaka, dia azontsika ampiasaina tsara milaza azy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagasikara. Fotoana kosa ijerentsika ny eo ara hoe faritra maromariana Madagasikara nefa mampiasa ny motoculteur Agriplus mafy sy mora kojakojaina izy reto. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Siny Orange eo anilanao manolotra ho anao. Moteur action. Fany zany raha zay ralina manina ty zany manina ty zany Enzana be le fiainana. Enzana. Raha ny tontolo tena hoe tena riva ihany ty andro tena tsy nahita mangirana mihitsy. Tsy nahita mangirana? Zany ve dia olana e? Tsy hitako izay olana zany. Manana olana ka ianao? Tsy voavaty resaka voavahy olana inona tsy voavaty resaka olana zany. Betsaka fa tena hoe manana lahy, manana namana, fianakaviana. Ny akamako zany tao dia tsy maintsy voahako ny olana fa tsy avelako. Tena sotra betsaka ka. Tsy avelako mipetsapetsaka miakona. Tena sotra betsaka ka, tena sotra tena tsy haiko tsosy. Sao dia lafiko faladianao. Tsy avana tsy resaka magnano nisy napetsako zay ery. Aiza? Ay. Tena ilaina ka ina ka mihina.
apetraka ahoana koa mba matokitoky olona koa le tany te tena miatsika ka tena za zany tena tonga zany de faly nareo koa mba matokitoky olona vola ve rangaty de apetrapetraka fotsiny eny ty voavalin'olana ino magirana meniany ve no sa hoe ahoana neo anatiny sisa neo anatiny sisa fa ty mangirana zay de voavalin'olanareo nareo zay tena tsy mahita mangiranako vola rangany tiako tena fa ataoko inona koa iny aiza ny vola zange tsy tiako tenenina hoe teto tamin'ny andro androany mihitsy tsy mba nahitahita bojiboji kely tsy nahita mangirana fa ataoko inona mangirana ka zany tena mangirana ianao de neo anatiny zany any aminako vola rangaty tiako tena zava nareo trano tsy mahay mandraizinareo hoe adala misy tizy mainsa ely aty tsoko policier ianaoko ndana mialany raha ohatra miresaka amin'ny olona mitapy ndana mialany tao raha tady tena andao tady asa zany ndao ina ndana raha mialama za tsy miaraka amin'ny adala adala hoany tsisy saina tsy mangirana ozy nareo miaino tsara mba tsy andray vilana rehefa misy olona miresaka lanjalanjao ara sy ho fetrany nianiany coupé dans la boîte zay no metrako ny veloma amintsika mamy fotoananao indray ny tenako aminy rapitso indray fa fitiavana tony kosa hitondratsika ny songadana vaovaony toekarena ny songadinantsika tia mpamarana ny fampahalam-baovao manodidina ny valo amby telopolo isanjato ny fiainan'ny famokarana sy ny fanondrana Madagasikara kafe eo amin'ny tsena iraisam-pirenena anisany mitondra avo ny fampidiram-bola ho an'i Madagasikara nefa izany fanondrana kafe izany tany amin'ny taona 80 ny eny io famokarana kafe io no ny fanteran'ireo azo kafe sy ny tsy fisiny zanak'azo kafe vaovao eto amintsika maro ihany koa ireo tantsano nivadika voly hafa no ny faratsy ny tolotra teo amin'ny sehatry ny kafe manoloana izany dia misy ny fiara-miasa amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo amin'ny sehatra sy miankina amin'ny renin'andriany Madagasikara amin'ny famokarana sy ny fanondrana kafe eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sary ny fetrandriamananjara nanana toerana lehibe teo amin'ny varotra iraisam-pirenena sy tsara kalitao ny kafe avy eto Madagasikara tany amin'ny taona 80 sy 90. Raha teo amin'ny tsena afrikanina dia ny kafe avy eto Madagasikara ny laharana fahatelo tamin'ny fanondranana izay nahatratra 7 alina taona ny kafe naondrana tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny anefa dia efa nidina hatramin'ny 7 isanjato io fanondranana io. Olana ny tsy fisian'ny famokarana kafe intsony ka napidina ny abetsaky ny vokatra sy ny kalitao. Ankoatr'izay dia tsy ampy ny fanavaozana ny hazo kafe sy ny tohana ara-teknika. Anisan'ny politika ny fanjakana ankehitriny amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo ny famerenana indray an'i Madagasikara eo amin'ny varotra iraisam-pirenena ny fanondranana kafe. Ny fambolena kafe nefany dia anisany voly tena mampidi-bola sy mampiditra tombontsoa ihany koa ny tantsaha malagasy ary raha jerena ny vidin'ny kafe amin'ny tsena maneran-tany amin'izao fotoana izao dia tena azo lazaina hoe avoavo tokoa. Ka noho izany mba hanatsarana ny fari-piainan'ny tantsaha sy ny fidiram-bolan'ny tantsaha dia ho averina sy ho amafisina ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny famokarana kafe eto Madagasikara na amin'ny faritra atsinanan'ny Madagasikara iny na amin'ny faritra afovoantany ihany koa zany. Ka ireo kafe ireo zany dia kendrena mba hamatsy ny tsena anatiny sy hidirantsika amin'ny fanondranana ihany koa ka velaran-tany raha 1 hektara na 100,000 hektara zany no kendrena ho averina ny fambolena atsaraina ny efa misy ary anao famokarana vaovao indray isika. Misy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fampidirana ny siansa amin'ny fambolena mba hampitomboana ny masom-boly. Zavatra hitantsika teo dia mampiasa ny teknika ny vitroplan mba ahafahana mampitombo an'ireo vokatra, mampitombo an'ireo hazo sy ny zava-maniry amin'ny fomba haingana sy tsara ary mifehy ihany koa ny resaka fahasalaman'ireo zava-maniry ireo amin'ny alalan'ny laboratoire tsokevitra. Izay hitantsika teto zany dia tsy ny fambolena na ny famadihana tany
sy ny fanatsatoana voly ihany no tafiditra amin'ny famokarana fa ny fampiarana ihany koa ny siansa. Nisan'ny fitsidiana mpandraharaha nataon'ny minisitry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo ity mpandraharaha ity dia misehatra amin'ny fikarohana eo amin'ny sehatry ny fambolena. Izy ireo araka izany no hitondra fanatsarana ny lafiny ara-teknika ny fambolena kafe eto Madagasikara. Dia izany koa no manakatsona ny fampalam-baovao amin'izao anasao firima tompoko.